Izay tsara fimanana tsy ho tapoan-doza ho ny teny fampiasantsika afaka iomana hiala amin'ny tondradrano noho ny abetsahan'ny rotsakorana ka ampiakatra ny renirano fiherena Toliara. Fantatra izany nandritra ny fanolorana ireo fitaovana hika farany hoentina anaraha-maso ny fiakaran'ny renirano. Fiaraha-miasan'ny Technopole sy ny CPGU eo anivon'ny fiadidinan'ny primature no nahazona ireo fitaovana mitentina 80 miliara ariary ireo izay avy amin'ny famatsiam-bolan'ny vondrona Europeanina. Napetrako lara-pamena moa dia tafiditra tao anaty tetikasan'ny Banque Mondiale izy io izay tanterahan'ny CPGU ao amin'ny primature ary eo amin'ny famatsiam-bola eo amin'ny 60 millions d'ariary moa zany no nametrahany reto materiel reto anarahana maso ny fiakaran'ny renirano firenena ny tena petsaka ao anatiny. Misy ihany koa zany materiel izay anaovana analizy ny rano sotro izahay dia ohatrany hoe velombolo velom-panantenana ary matsiaro matanjaka zany zahay fa miampy ny fitaovana hanamaivanana an'izay mety tsy maniry loza. Tsy anaraha-maso ny renirano ny fiherena ihany no ilana ireo fitaovana ireo fa afaka mandatsaka orana tsy voajanahary na pluie artificielle sy itiliana ny kalitaon'ny rano hosotrona ihany koa ireo fitaovana ireo.